Naneo ny heviny mahakasika ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena iray izay mbola manahy ihany koa ny amin'ny zava-mitranga ankehitriny. Namitaky moa ny amin'ny tokony isiany ny filaminana tanteraka ny tena ny mialohan'ny irosona ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahatra. Voalohany tsisy vahaolana fa tsy ny fifidianana. Azonareo? Fa ny fifidianana raha naroso tany am-piandohana vao nanomboka tetezamita io, vao nanomboka fotoana fohy, dia lasa io ary tsara-petraka. Efa tato anatin'ny fisavorivoro marobe, zay vao nanomboka le hoe tadiavana vahaolana amin'ny fifidianana. Kanefa hoe mba azahoantsika zay vahaolana, satria crise no misy zavatra ovahana. Tsy maintsy misy zavatra fakafakaina tsara atao. Teo hevitra maro zay naroson'ireo ray aman-dreny. Nara-panahy zany, narosony olona maromaro zay nefa hita nefa fa nisy hevitra tsara. Fa ny tena olana koa teto amin'ny firenena dia tsy mety ifampihaina. Io dia olana lehibe. Ary tena olana tena hitako hoe grave koa dia manambany ny hevitry ny sasany. Na dia fantatrao fa ity ny lalana. Non, tsy ny fa ity ny ahy. Ekeko anie fa nireo ny communauté internationale afaka manosika izy ireo handehanana makany fifidianana satria niazy programma izy tsy miandry fotoana anjarantsika ny mandamina ahoana ny andamina tsika ny raharaha. Zay.